Io koa manana anampy ireo commune ambanivohitra eto amintsika ny fikambanana iraisam-pirenena toy ny fondrana afrikana. Itsidika ny teny amin'ny commune Bongatsara ny délégation n'ity fikambanana ity Omaly Tolakandro fanatetina. Manampaizana manokana anankiroa ny sehatra ny fitantanana ny ara-tsosialim-bahoaka ao anatin'ny vondrona afrikana mitodika nitsidika teny amin'ny commune ambanivohitra Bongatsara district Antananarivo Atsimondrano Omaly. Ny zahafoto ny foto-drafitrasa misy any toerana sy ny sosialim-bahoaka no antondian'izy ireo ahafahana mamaritra ny olana sedrain'ny vahoaka eo amin'ny fitantanana andraram-panjakana. Nandray azy ireo ny ben'ny tanàna Ramatoa Bearso Antanirinanika izay mitondra fanazavana. Dia mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ilay mijery fotsy ny atao hoe fandrapahalemana zany ety amin'ny faritra zany izay misy ny commune zany dia hitsidika commune anankiray zany satria ao anatin'ny atao hoe mission amin'izy ireo zany ny asan'izay natongavana eto amin'ny firenena malagasy moa zany mijery hoe ahoana ny fomba nivoahan'ny malagasy zany amin'izay kriza izay misy teto amin'ny firenena izay araka ilay fomba politika malagasy hoe tsika tsy tonga namana akory vao mavomavo rehefa tonga izy dia tsika fahendrena sy tsika fitiavana tsara dia misy manam-pena izahay efa mihitsy hoe mijanona fotsiny amin'izay resaka hoe variation izay no alehan'ny zareo fa manantena izay satria maromaro ny zavatra nanontaniany teo indrindra mahakasika ny fampandrosoana ny vehivavy satria dia be nitatsika ny vehivavy izay manana ny olana. Notsidian'ireto iraky ny vondrona afrikana ireto ny Brown Commune, poste fixe ny gendarmerie Pyrénéenne CSP2 ary ireo sekolim-panjakana misy any toerany. Anisany nozahany akaiky ny andraikitra sy ny fiaimpianan'ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana ka anisany nanomezany toky fa hitondra ny fanampiana.